Toizao indray ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 20 Décembre amin'ny enora maraina hatramin'ny talata 20 Décembre 2024 amin'ny enora maraina. Tsy misy aloha ny fampitandremana ho an'ny mpiandrika na izany na tsy izany aza dia tanina fatratra ireo mpampiasa ny ranomasina ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara mba hitandrina rehefa mivoaka ny ranomasina satria anonja be na aherin'ny ranomasina noho ny fisian'io rindrin-drahona ao atsimo lakan-dranon'i Mozambique io. Etsekilan'izay ihany koa dia misy alin-drano manodidina eo amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra amin'ny faritra iny. Ho an'ny morontsiraka atsinanana akapodambra hatrany kapesta andrahoana mitsitokotoko ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina eo amin'ny 2 metatra faingo telo. Kapesta hatrany manoro andrahoana vitsy ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ahatratra 20 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky amin'ny manoro. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina avy ny onja aotra metatra faingo enina hatramin'ny 2 metatra sasany. Manoro hatrany taolanaro isy orana tandrifin-drahona mahalana ho avy avaratra somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ananika 5 kilometatra isan'ora rehefa ny atsimo ny vangain-drano. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Ahatratra 2 metatra faingo enina rehefa manakaiky ny taolanaro. Taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie anorana tandrifin-drahona iovaova fitsokon'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Morontsiraka andrefana a Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent anoram-baratra ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ananika hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora mihitsy indraindray. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra sasany. Ananika hatramin'ny 3 metatra indraindray noho ny alin-drano avy andrefana. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andrahoana mitsitokotoko mety arahana orana tandrifin-drahona ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ahatratra 7 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky amin'ny morombe. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina avy ny onja aotra metatra faingo valo hatramin'ny 2 metatra sasany. Ananika hatramin'ny 2 metatra manakaiky amin'ny morombe. Cap Saint-André hatrany Analalava izy tafiotra rehefa natoram-baratra. Anorana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina eo amin'ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre izy tafiotra hatrany rehefa natoram-baratra. Anorana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra any avaratry nosy be ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny anakafa ka eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Anonja be na aherin'ny ranomasina rehefa ao anaty oram-baratra.